Timisi Mahasulanaw Tantano Fa Osa. Tantano Fa Osa Nyale me kwa ne fami sakana Tia ita kuni salu fitavana Sabadusa ni fichana turuko Izabu nasanja chuambu Kibi, kibi, si che
anandratrany jesô rambola velonako miaina andao iterazy izao iterazy izao sianao aleluia hoany jesô he ataorinamako anandratrany jesô rambola velonako miaina andao iterazy izao iterazy izao sianao aleluia hoany jesô he andao ampiarapeo aminay manandratsianareo avia manatona asa miandrela he azavarinety avia tony i kristy fa miandranao miandranao izy miandranao izy andao ampiarapeo manandratsianareo avia manatona asa miandrela he azavarinety i kristy fa miandranao miandranao izy FITIAVANA Osana uani zana kuruna laima nuni utaku Alleluia wanarira jutia ofa leibetuku FITIAVANA Edawam piarape adine manarachianareo avia manatuna azamiandela azavarinety i kristy fa miandranao miandranao izy he andao ampiarapeo aminay manandratrianareo avia manatona azamiandela azavarinety i kristy fa miandranao miandranao izy andao ampiarapeo aminay manandratrianareo avia manatona azamiandela azavarinety i kristy fa miandranao miandranao izy fa miandranao miandranao izy fa miandranao miandranao izy some
miaraba tompoko lahy miaraba tompoko vavy ary falindray tafaraka aminao am'izao takariva izao fotoana zay fa niarahantsika nandritry ny fotoana maromaro nijeran'Andriamanitra. Miarabanao zay avy aty amin'ny foibe studio somanandrariny ankehitriny ato anatin'ny efitrano mihitsy zay andraisana ny feo sy ny sary amin'ny fandarantsika Antsan-kira Fiderana.
faly miarabanao zahay satria no asoavin'Andriamanitra ndray sika mianakavy ka velonaina mbola afaka midera azy amin'ity takariva ity. Tsy manonako tsy adino mihitsy koa manona ny fiadanan'ny tompo ao atokantranona ao na ianareo zay any ivelany any na sika eto an-toerana dia hoenika mandrakariva izany fiadanan'ny tompo izany eny. Amin'ity androany ity dia hiaraka amin'ny groupe JACQUELINE isika. Groupe JACQUELINE zay efa nisy fotoana ihany niarahany tamintsika teto kanefa dia tonga indray izy mba hiderin'Andriamanitra hiaraka amintsika mianakavy. Melohany zany dia andeha handray ny tenin'Andriamanitra isika ka anokatra izany tenin'Andriamanitra izany ao amin'ny Salamo 7:30 dia voakitsika ny andinin'ny voalohany sy ny andinin'ny faharoa ary ny fahatelo amin'ny anaran'i Jesosy no makitsika izany. Mihoby ho an'i Jehovah ianareo ry olo marina fa miendrika ataon'ny olo-mahitsy ny fiderana. Midera azy amin'ny lokanga, mankalaza azy amin'ny valitorofolo, mira firam-baovao azy, mitendre tsara amin'ny feo fifaliana. Ity Salamo 7:30 dia fanasana antsika hiterin'Andriamanitra. Tsy amin'ny alalan'ny feo sy ny hira fotsiny fa amin'ny alalan'ny zava-maneno ihany koa tahaka ny lokanga, ny valitorofolo. Ary matoa manasa mba hideran'i Jehovah ny salamo dia misy antony mazava tsara hanaovan'izany. Ka misy antony enina rehefa mamaky an'ity Salamo 7:30 ity isika. Antony tokony hiderantsika an'Andriamanitra, hankalazantsika azy. Andeha ho resantsika vetivety ao anatin'ny fotoana foy ireo antony anankenitreo. Ny antony voalohany dia amin'ny 14. Mahitsy ny tenin'i Jehovah, tia famarinana sy rariny izy, hendrika amin'ny famindrampon'i Jehovah ny tany. Toetran'i Jehovah tokony hiderana azy zany voalohany ny fahamarinany, izy tia ny rariny ary feno famindrampony, hendrika ny famindrampony tany. Eo amin'ny 19 ny antony faharoa zay tokony hiderantsika an'i Jehovah dia ny teny manao hoe ny tenin'i Jehovah nanaovana ny lanitra ary ny fofona ny vavany no nanaovana ny amarony rehetra. Andriamanitra koa zany dia mpamorona ka antony tokony hiderana azy mandrakariva izany toetrany mpamorona izany. Ny antony fahatelo dia eo amin'ny 10 dia hozy izy amin'ny anaran'i Jesosy, Jehovah mahafoana ny fisaina ny firenetsamihafa, mahatsinitsina ny hevitry ny olona izy, ny fisainan'i Jehovah kosa maharitra mandrakizay. Jehovah dia mahay ny zavatra rehetra na manafoana na mampitoetra mandrakizay. Hain'i Jehovah zany, mahay ny zavatra rehetra Andriamanitra. Toetra fahatelo tokony hiderana azy. Eo amin'ny 19 ny toetra fahaefatra zay mivaky toy izao: eny an-danitra no hitsinjovan'i Jehovah, mijery ny zanak'olombelona rehetra izy, eo amin'ny fonenany no hijereny ny mponina rehetra ambonin'ny tany. Izany dia manambara amintsika fa Andriamanitra koa dia manerana ny toerana rehetra, omniprésence ny teny frantsay. Na aiza na aiza dia hitan'i Jehovah daholo ny olombelona rehetra, na aiza na aiza toerana misy azy. Toetra tokony hiderana azy koa izany toetrany tsara loatra ary tsisy mpanana. Ny 19 no toetra fahadimy tokony hiderana azy dia mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy: tsy misy mpanjaka voavonjy ny amarony miaramilany, ny olo-mahery tsy voavonjy ny habe ny heriny. Jehovah rery ihany no manana ny hery afaka manao ny famonjena zay tokony ho azin'ny olona iray, ary izany ny tokony hiderana azy, manana ny hery rehetra Andriamanitra. Ny 19 farany dia izao, ny fiderana antony 19 farany tokony hiderantsika dia amin'ny 19. Indro ny mason'i Jehovah mitsinjo izay matahotra azy mba hanafaka ny fanahiny amin'ny fahafatesana. Ry havana, Jesosy ilay tompontsika, Andriamanitra ilay iankofantsika, dia Andriamanitra mitsinjo ny olona zay nofidiny, ny olona zay tia azy, ny olona zay matahotra azy. Ka tokony hiderana mandrakariva izany Andriamanitra zay tompontsika izany. Ko amin'ity androany tera dia manasa anao zahay andao hiaraka isika akambana ny fo
ny saina ny fanahy akambana amin'iny groupe JACQUELINE hideran'izany Andriamanitra manana toetra fatratra loatra zany ary manana toetra zay maneho ny fitiavany amintsika izany. Koa manasana ho ary andao hideran'Andriamanitra isika satria tsara loatra izy. Andao ary. Izao no androm-pahasoavana fotoana mety tokoa iomanana ho any an-danitra fa tsy aharitra ny ety indro mbola mivony varavarana idirana ho amin'ny lanitra kanefa kosa manapetra JESÅ si be fitiavana mbola miandry izy izao miandry ay sianao izao no androm-pahasoavana sy andro mety tokoa o mety indrindra hibebahana fandrao de lozano hanjo indro mbola mivony varavarana idirana ho amin'ny lanitra kanefa kosa manapetra ararao ty deny anio zao fanany ampitso tsy ho fantatra eny fanade zahitrangany JESÅ si be fitiavana mbola miandry izy izao miandry ay sianao izao no androm-pahasoavana sy ora mety tokoa mba hilazana ireo namana fa efa kaiky ilay mesy indro mbola mivony varavarana idirana ho amin'ny lanitra kanefa kosa manampetra ararao ty deny anio zao fanany ampitso tsy ho fantatra eny fanade zahitrangany JESÅ si be fitiavana
mbola miandry izy zao miandry ahy siana andro iray nomeny tompo andro tokana tsy miova no amasininy no tahiny tena miavaka mba ho famantaranazy lay mpamorona tenomeny hoaismanao mba ho fitsaharana ary mbola hitoetra eny ho mandraky izay izy mihitsy no ny teny nanao sonia io no famantarana mikosiana mbola ho tsarovana eny many andanitra ny sabata fitaharana tsy hiova fa aharitra andro iray nomeny tompo andro tokana tsy miova no amasininy no tahiny tena miavaka mba ho famantaranazy lay mpamorona de nomeny hoaisoanao mba ho fitsaharana ary mbola hitoetra eny ho mandraky izay izy mihitsy no ny teny nanao sonia io no famantarana mikosiana mbola ho tsarovana eny many andanitra ny sabata fitaharana tsy hiova fa aharitra JESÅ fitiavana izay indray no hira andeha iarahantsika miaino sy manaraka amin'izao fotoana izao ho tsy ahivontsika ao anatin'izany hira izany ny amin'ilay fitiavana lehibe izay natolotry Jesosy ho antsika tsirairay avy.
satray denomenao tsisy fepetra atraminyainao manotolo tsinotsitsinao hanavotanay nefa tsy niandry valinizay rehetra taonao hitoetra ato ampokony anaranao JESÅ fitiavana panjakambony indrindra fa nilefitra tsy notompoina fa nanompo enijaly no ny amikio atraminyaina manontolo tsinotsitsina anavotanay nefa tsy miandry valiny zay rehetra taonao mitoetra ato ampokony anaranao JESÅ fitiavana tsy takatriny sakio nisovitanao na iza no misy ay de tsapako fa mitempo ay ny fitiavanao atraminyainao manotolo tsinotsitsina hanavotanay nefa tsy miandry valinizay rehetra taonao hitoetra ato ampokony anaranao hitoetra ato ampokony anaranao NANALAVITRAnao zahay nefa mbola natsoy naondray mba odiao ampalanao hitoetra ao antranonao JESÅ fitiavanianao ilay feonao mamba bofo mamy tena mamy tokoa sao heverinany odiovimbady JESÅ fitiavana ianao niatsoaianao heverinamina antso sarobidy fa aina feno fiti
hiverinamina tsy alitsony fahoanao mandraky izay dory ny atsoay anao hiverinamina antsosarobidy fa aina feno fity ny atsoay anao hiverinamina tsy alitsony fahoanao mandraky izay dory. JESÅ nametrahako ny fiainako hatramizay hatrizay izy ray mpiaino ny tarainako ray mpiay ray mpiay tsy mety miova ny fitiavana maharitrodori maharitrodori izy no yanterako any mandraky izay JESÅ lay mpanome maraina vao ho fiainana fiainana mino ao fanio avy efa voalahatrao sady no saininao ampiny foko mba hatoky anao tsy hananay ay tsy hananay ay izy no yanterako any mandraky izay JESÅ no ametrahako ny fiainako ity no andeha anaovantsika veloma amin'ity takariva ity namarana ny fiarahantsika dia tsy naizany fa ilay hira hoe anao a JESÅ. raha eo impiry ao no efa nandalo ady sarotra ny fianao teo anilako foana fa tsy mba nandahoay ny tananao izay mahery no indro ny azonay ianao no tokiko anahoay mbola hoatreako dia mahatoky ao fa hoe ho fony anao Andriamanitra tompono sady mpanefa finony anao JESÅ sy eo tsisy tarainako
afa-tsy anao indro ny fiainako hazony ho anao Dizandrinao tsy mba manana nisy anteherana fa ianao ihany no hitantarana zay zava-manso ety vavaka ihany no indro ifandraisako aminao ianao no heriko anao Cheako de mahatoky ao fa hoe mifony anao Andriamanitra tompono sady mpanefa finony anao Jesôsy io tsisy tarainako afa-tsy anao ka ny ho avy zay mbola cheako de mahatoky ao fa hoe mifony anao Andriamanitra tompono sady mpanefa finony anao Jesôsy io tsisy tarainako afa-tsy anao indro ny fiainako hazony ho anao Misaotra an'Andriamanitra sika fa afaka nidera azy androany niaraka tamin'ny groupe JACQUELINE. Misaotra azy satria izy mihitsy anie no manasa atsika mba hidera azy na eo azy amin'ny finiavantsika izy Andriamanitra mihitsy miteny hoe midera satria tia anareo loatra ka misaotra azy sika satria afaka nidera azy niaraka tamin'ny groupe JACQUELINE tamin'ity androany ity. Misaotra ny groupe JACQUELINE ihany koa niaraka tamintsika androany ary itombona ndrakarevany nitarentan'izy ireo eo ampiderana an'Andriamanitra ny faniriana ho an'ny korala sy ny groupe rehetra de hirako eo amin'ny ranomasina fitaratra rehefa ho avy Jesôsy ary izany no faniriana omena ireo mpihira rehetra zay miaraka amintsika amin'ity fandarina ity ko dia ametraka veloma indray zany kanefa alohan'ny ametrana veloma de tianay mandrakarivany mamaky teny ny soratra masina zay mitondra faherezana ao antsika ary azotsika ianteherana mandritry ny fotoana zay vakivakitsika indray ao amin'ny Salamy 8:20 ka ny 5 no vakitsika ary azotsika eo raisina ho antsika mihitsy izany teny izany ho an'ny tenantsika manokana mihitsy vakitsika amin'ny anaran'i Jesôsy. Salamy 8:5 Jehovah no aram-batoko sy mibatery fiarovana ho ahy ary mpamonjy ahy Andriamanitra vato-lampy alofako sy apingako ary tandroka famonjena sy fiarovana avo ho ahy. Tsy Davida mpanjaka fotsiny ihany no teny izany fa isika mianakaviko dia afaka miteny tahaka an'izany Davida mpanjaka izany satria Andriamanitra ny olona rehetra Andriamanitra tsy nanavaka anaizana izy koa dia raha izany teny izany andeha izay koa no entinao makivaky ny fiainana mpiaro anao ilay Andriamanitra izay deraitsika isaky ny somatako izao ametraka amin'ny veloma ary tompoko dia samy hotain'Andriamanitra indray amin'ny herinany toy izao asitrapon'ny tompo miaona indray isika miaraka amina groupe
anankiray veloma tompoko